Lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray tsy azo ekena ny fisiana andian'olona manararoatra ny vona misy eto Madagasikara ankehitriny mahakasika indrindra ny fampiasana kajikajy politika ambadika amin'ireo trabona na ihany koa ny vahoaka malagasy tsy akanavaka izany. Ho an'ny filohan'ny tambatra Andriamatoa Petra Kotonena dia nanamafy ny tenany fa manana sosikevitra entina ialana amin'ny tondra-drano sy ny tsy fahampian'ny angovo eto Madagasikara ity mpanao politika ity raha antsika ny fanehoan-kevitra. Misy zavatra mampalahelo mitranga amin'izao zavatra misy mahazo ny mpiray firenena mpiray tandazana zao zava-doza vony lehibe mahazo atsika zao dia misy olona manararaotra na amin'ny lafiny politika hanaovana récupération politique ny fahavoazana mahazo ny olona misy manararaotra ty azo vola be fotsiny mampalahelo zany tsy azo ekena zany tsy azo ekena ny fanaovana récupération politique hoe ty azo fahefana mahakasika ny sinistre mikasika ny hoe nitsabony tsy azo ekena ny fanararaotana amin'ny mpiray tandrazana hoe ty azo vola be tsy azo ekena zany mifanipaka amin'ny soatoavina mamalagasy atsika zany ny ilaina am'izao dia firaisan-kina-pirenena fifanampiana fifanomezan-tana fa tsy tokony isy takalo fa atao amina fitiavana izay no ilaina am'izao fotoana zao zay zany izy na eo aza zany zavatra rehetra misy zany de zao tsy maintsy am'izao koa sika nefa no mijery lavitra satria raha fa tsy mahajery lavitra atsika zay lesoko efa nisy teo aloha de very ny olana everiny any satria tsy azo afenina ane ny problemana énergie resaka jiro ane ny problemana dibidrano tsy hoe androany io fa vokatsy ny fivamongongoany zavatra tamina fanjakana ny fandiby sy ny eritrerety sy ny vakina aloha nanatao sosorona le izy io mipoaka le izy za tsy miaro an'izy am'izany fa iaho koa tsy mamely an'izy am'izany fa zao hoe fotoana sy maintsy izy rehefatsika zany zao anaovantsika zay ritodika hoe inona ny atao satria tsy maintsy mijery vahaolana maharitra atsika